Malagasy FM 91.4. Malagasy FM 107.4 MHz. Malagasy FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Maiva molitra. Tantara no soratany Nal-GM. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nalijao sy ny aina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro fahatelo. Ampio manaingana izy rimeva fa tsy maintsy manainga zao dia zao tsika. Tsy misy azoko mihitsy ry tafita, fa misy inona? Aza vao mihitsy aloha ka. Sady tsy voningadina mihitsy koa ve ianao e? Sarobidina ny ray sekondra montsy aza amin'izao ka olany eto ny fotoana raha mbola nazavany izany aminao e. Anam-pandehanana antsika miresaka fa ataovy aloha izay asaiko ataonao. Za noloko diarana sy anapokaran'ny fiara vetivety aloha. Atsoe rehefa voninareo avy eo ibatako ny santatra. Aza tonona no manositra ny vatany ray manontolo an'ilay ravina nomeko anao teo. Indrindra moa fa mampisotro azy an'ilay ranon-javatra tamin'ny tavoahangy kely iny. Eny ray tsy adinoko izay. Tsy maintsy mila tonga amin'ny farazay aingana indrindra any amin'ny toerana misy an'ilay rangabe io zany tsika alohan'ny hafatesany. Alohan'ny hafatesany santatra ve? Fangao faty izy ry tafita. Lehilahy antitra rehefa tsy santatra anao zany a. Efa ambava hoana hono izy any amin'izao ka raha sanatria tsika tsy mahatratra ny fahavelomany intsony dia sarotra tena sarotra ary kely koa ny vitana mety hahaveloman'ity sandritsika ity. Ny atongavana any koa nefa tsy ho vita mora fa mety hisampiny any an-dalana eny ka miangavy anao mba hitolona mibavaka ary meva. Fa inona daholo indray koa re zany? Ny atratra ity tsy lafo. Raha ny lehibe nefa ity mandodina koa. Misikina herim-po sy herin-tsaina meva. Raha sanatria ka tsy maheritsika dia miara levona ty. Aleo za tsy tantara zavatra be dia be amin'ny meva fa sao dia maninona izy ka ho sahirana rery aty. Meva. Sao dia mba azonao atao aloha mifandimby tanana amiko e. Tena te atory be ka sao dia manao accident aty tsika. Ka zany zany misamboara farabe sy tsy misy fifatohana mihitsy. Nefa tsy maninona ary fa ajanony ny fiara dia aleo raisiko ny familiana e. Raha sendra restora dia aza adononao no mamoa rehefa tonga ao amin'ilay toerana nifaritako menamena amin'ny saritany ty. Misy fombafomba tsy maintsy ataontsika mantsy eo izay vao afaka manohy ny lalana indray. Eny re a. Dia mba mifavah koa fa aza vela iady rery a. Tena efa mazava be kai zany andro zany. Dia navelanao rendrika teto fa tsy mba nifoazonao akory. Ka hitako tena mbola reraka be lahy dia tsy nifoazoko mihitsiko. Misivy sasany maraina izao. Tsika nefa mila tonga alohan'ny amin'ny 12 ratoandro eo amin'ny toerana nolazaiko anao io. Zany ve? Eno a. Marina tsika raha ho tonga any raha amin'ny falaviran-dalana amin'ny soratra ato io. Tokony voahentsika eo fa ianao ilay tsy sanam-piakatra hafainganam-pandeha ny olana kely. Ka matahotra sao dia tsy voatanako tiako. Tsy maninona izany fa raisiko ny familiana avy eo e. Dia afaka matory kely indray ianao. Fa tsara amintsika aloha izao mijanona dia misakafo satria tsy hisy fotoana hijanjanonana intsony avy eo. Dia ahoana izany santatra io? Tsy misy tokony hampanany ihany ka. Le ranon-javatra nampisotroana azy iny dia efa ampy solon'ny sakafo no ikaka. Ny ravina nahosotra ny vatany indray moa nanalefahana ny fofona sy ny fanaitainana. Hitanao izy matory tsara io fa tsy mivandravandra fotsiny ohatran'ilay fanaony mahazatra. Ary tena tsy nahare fofona tsony mihitsy tokoa. Dia mila mpisotroana rano ve izy sa
Tsy mila ninninina tsony hoa izy fa ny ranontany amin'ny kiakina ampisotroana azy iny dia efa ampy mahasolo ny zavatra be dia be. Eny hatramin'ny fiarovana azy aza. Fa fiarovana azy amin'inona ary tafita? Ka mifaningotra eny izy sy lengabe amin'izao e. Izany hoe raha maty io rangabe io dia maty manaraka azy koa santatra. Na izay lasa loha misolo vaika dia velona ny ankilany e. Ka ny anapaka an'izany roa izany no antony tsy maintsy anatratrarantsika amin'ny fahavelomany. Tena efa latsaka dimy mitatao vovonana ary tafita. Efa tena manao faran'izay azoko atao arery meva. Ary aza miresaka tsony aloha anao sao dia manimba ny fifatoako azafady. Fa maninona no najanonao ny fiara fa ngatsy maika andray e? Fa tsy hitanao ve reto sampanana miisa efatra reto e? Dia iza amin'ireo izany no izy? Tena oka aloha e. Tsy voasoratra atao amin'ity mihitsy ny fisian'ireo sampanan'ireo. Ka tsy eto ve ilay toerana nolazainao fa mila tongavantsika amin'izao orizao mihitsy? Voasoratra eto amin'ity taratasy ity mihitsy mantsy hoe vatolahy miendrika sarolona izay ry anaty kirihatra ry izany. Izany ry meva. Dia amin'ny ilan'ity fa tsy any e. Ay, marina izany. Tsy hitako koa ilay izy fa any anaty lobolobo aniko. Ka zao ry meva. Hitanao ty zavatra mifono lamba mena kely ty. Eto dia apetrao apototra io vato be io. Fa alohan'izay dia afafazo amin'io vato io ihany ty fangaro anaty tavoahangy ty no sady miteny ianao hoe isokatra ny lalana mazava. Matahotra ka. Aingana ianao. Maninona nefa ny tsy ianao manao azy? Dia anarery meva fa aza be fanontaniana ianao ka. Vehivavy mbola virjiny reny afaka manao an'io fangatahana io raha tsorina. Matoa le tsy lazaina anareo dia misy antony izay ka. Ka raha zandray lasa sorona eny dia ahoana ry tafita? Meva, le lafina reny faladianao a. Manome toky anao fa tsy misy aninona anao io. Rehefa vita ny ataonao dia miverena aingana aty anaty fiara. Ao fa tsy akatoko ty varavaran'ity a. Isokatra ny eny lalana mazava. Dia tena matahotra mahaverity izy marina. Jerera tsy mitakerikeriky gauche droite. Ino fa miazakazaka mahafaty tena. Tena tsisy nanaraka ve sa ty ry tafita? Mitony aloha anao fa inona ary ty e. Amin'izay tena atao ohatran'ireny nanipy ranondolan'ireny fotsiny le izy. Tsy nisy nanaraka izany ianao fa aza endratr'endratra ohatran'izao. Vita iny dia ahoana amin'izay? Miandra aloha izany tsika. Hitanao iny olona tamin'ny manantony eo amin'ilay vato iny. Ary avaizany ny pirany. Taona lainy ilay zavatra mifonona apetraka teo. Dray rery lanitra o. Le lafina ohatry ny reny milelaka gilasy reny koa rety ilay vato be ny fafazako rano teo iny e. Io mpiandro vavalalana aminy ratsy aina ao e. Mariana aloha fa tsy olombelona velively io a. Ataovy matotra kory tafita. Marina tsy vao maika me matahotra aza. Tsy hitako izay antony tokony atahoranao fa zavatra tsy hanao inona antsika nge io e. Iny zao izy fa lasa dia io fa mijoro eo afovoan'ny lalana misapana efatra. Oay, ary taonanjafina dia nivadika setroka fotsy be. Fa tsy mety mihitsy vera tsy misokatra ny vavanao e. Tafita, asa nahitanao ny hitako. Fa nivadika ho lalatokana ilay lalana sapana maro teo. Mazava izany fa nekehany ny fangatahan-dalana nataontsika e. Io lalatokana io izany misorana. Tena tsy mbola nahita zavatra ohatr'izao mihitsy hatramin'izay nipitsahany voamasoko ka. Mbola be zavatra mistery tsy takatry ny saina eto amin'ny nosy malalatsika ity ry meva. Ho an'ny tsy mahalala ny fomba tokony atao izao dia mety ho nisafidifidy fahatany tamin'ilay lalana teo fotsiny ka any anaty antsana ny nefara. Lalana izany marina. Dia amakivaky an'ity lalana anaty ala matevina be indray ity izany izao tsika. Ka io ny lalana misokatra eto, io izany tsy maintsy aleha. Ary tsy azo atao ny tratra ny masoandro miretika ato. Ratsy izany dia tsy misy tafavoaka velona latsika telo menada. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo
Maivamolitra. Maivamolitra. Tantara no soratany Nal GM. Ireto afo ny nanome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitohy.